olona miabo zay no oloha hevitra rahantsika mandritra ny andro vitsivitsy raha atao marimarina kokoa de hoe olona manana fomba fisainana miabo amin'ny teny frantsay dia tsina hoe esprit positif. Ny loha hevitra voalohany izay rahantsika de hoe ny tontolo ny fomba fisainana miabo. Amin'ny ankapobeny de maro amintsika no disy fihevitra mieritreritra fa ny atao hoe olona mahana fomba fisainana miabo de reny olona zay tsy mijery afa-tsy ny lafitsara ny zavatra reny. Zany hoe modiny tsy hita mihitsy zany ny lafiratsiny na modiny fanina ozy ny fomba fiteny fa de mifantoka fotsiny amin'ny lafitsara ny zavatra izy. Ny marimarina kokoa nefa de zao ny antsoina hoe olona manana fomba fisainana miabo de ny olona izay mijery mihitsy izy ny zava-misy sy ny zava-mitranga fa kosa hainy ny manasongadina ny lafitsara ny zavatra. Misy fomba fiteny frantsay manao hoe chaque situation aussi négative qu'elle soit a un côté positif. Zao tokoa mantsy ninona ho tenentsika amin'ity fiainana ity de misy lafitsarany avokoa ny zavatra rehetra. Ary mahafinaritra raha ohatra ka avy ny orana de tsy variana fotsiny sika mijery mifotaka eny amin'ny tany na ny loto zay mety ateraka zany pitikorana zany fa mba mibanjina hoe am'izao fotoana mahavy orana zao anie no ivoahan'ny avany na le arc-en-ciel zany no mahay mijery ny lafitsara ny zavatra. Rehefa tonga ny maizina ny alina de tsy ho variana amin'ny tahotra fotsiny sy ny mety ho loza ateraky ny aizina fa mety afaka mijery ihany koa manao hoe ary rehefa alina ny andro ka mijery eny amin'ny lanitra ianao de mety ahita kintana ianao. Tsara ry havana ny miaraka amin'ny olona miabo, tsara ny miaraka amin'ny olona mahana fomba fisainana miabo. Ny fiainana dia tsy maintsy misy mazava ary tsy maintsy misy maizina. Ny fiainana de tsy maintsy misy fiakarana ary tsy maintsy misy koa ny fidinana. Ny fiainana de tsy natao hafana foana fa misy koa ny ririnina zay isin'ny atsika. Ny fiainana de tsy fiainana raha vao tsy misy miba ary misy miabo. Zay le tsoina amin'ny teny anglisy hoe dualities. Ka le fahaizantsika mijery azy roa ireo, mandanjalanja azy roa ireo, indrindra fa ny fahaizantsika manasongadina ny lafitsara ny zavatra de zay no tena ahitana fahombiazana kokoa amin'ity fiainana ity. I Jesosy Kristy ravana de olona miabo, olona mahay mijery ny lafitsara ny zavatra Jesosy. Tantara avy ao amin'ny Jaona 4 no tiako ampitodiana ny saitsika ijerentsika an'izany hoe Jesosy ve nahana fomba fisainana miabo. Zao ny voalaza ao amin'ny 7 sy 8 ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpamoradalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy de hoy ireo taminy, mpampianatra ity vehivavy ity azo olantanana ny jangajanga. Dikan'izany de zao ity vehivavy ity de tratra ambodiompy ny jangajanga raha lazaina amin'ny teny mahitsy amin'ny fomba fitentsika malagasy amin'izao fotoana izao. Tsisy fanafana tsony fa tonga de io izy io. De inona zany tokony atao aminy? 5 ary eo amin'ny lalàn'ny Mosesy de nanidy atsika fa ho toraham-bato zay vehivavy manao toy izany. De mbola nomeny mihitsy moa ny toko sy andininy fa raha am'izao taona izao de hoe nomena ny artikla ao anatin'ny lalàna Deutéronomia 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Fa ahoana kosa hoy ianao? De mario le hoe ho toraham-bato zay vehivavy manao toy izany. Vao maika mihitsy zany Jesosy noterena andray fanapahan-kevitra avy amin'ny fifatohana amin'ny lafitsara ny zavatra. Inona nefa nytoy eo amin'ny 9, 9 sy 7. Izany no lazainy akany fanahy azy.
mba azaony izay ampangana azy fa jesosy ny ondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao aminy hoe izay tsy nanoa teo aminareo naoka hitorabato azy voalohany. Mahafinaritra fa olona miabo jesosy, olona mahay mijery ny lafitsarany zavatra jesosy. Io jesosy hoe aza manasongadina fotsiny lafitsara lafiratsy-piainany fa ianareo koa ne mba manane izasy ianao aza variana mijery ny lafiratsiny ny hafa ka indraindray tsy mahita ny eo amintsika. Misoratra masina koa dia misy teny toy izany, aza variana manatsinitsiny ny hafa fotsiny fa mba jereo koa sao dia misy tsy mety eo amin'ny tenanao. Mampitodika ny olona jesosy mba hijery ny lafitsarany zavatra. Ny 1:1 dia miteny hoe ary rehefa nitrahaka jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy jesosy izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Ry hava-malalisany io le famaritantsika ny antsoina hoe olona miabo na le olona manana ny fomba fisainana miabo teo aloha. I jesosy tsy hoe notsinitsoniaviny na nodinitsita ny fijangajangana vitan'ilay vehivavy fa ny mariany hoe amin'izao sisy izao aza manota intsony. Zany hoe mahay mijery ny lafitsarany zavatra jesosy. Mety manana ny tsy mety isika amin'ny fiainantsika, mety manana ny lafiratsiny isika amin'ny fiainantsika toy izany koa ny hafa, fa aza variana loatra amin'ny lafiratsiny zavatra fa mba mahaiza koa manasongadina ny lafitsarany zavatra. Zay zany no afatra misongadina hozaraina amintsika androany. Aza variana na mifantoka loatra amin'ny lafiratsiny zavatra amin'ny fiainana fa mba jereo manokana, mba hasongadiny manokana ihany koa ny lafitsarany zavatra. Zany ry havana no mahatonga ny baiboly manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Tesalonianina 1:5-20. Manira raha izasy ianao isika izay manaraka mijery izao fandaharana izao dia mba ho lasa olona miabo, olona ho afaka mampisongadina ny lafitsarany zavatra fa tsy ho variana fotsiny amin'ny lafiratsin zavatra amin'ny fiainana. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitra, maniry indrindra izahay mba ho lasa olona miabo, mba olona manana fomba fisainana miabo ka tsy ho variana anasongadina ny lafiratsy mpiainana fa mba ahay ampivelatra anasongadina ihany koa ny lafitsarany zavatra. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no azonay manonona izany vavaka izany. Amen. Raha toy izay no nahafahantsika namelabelatra ny tontolo ny fahaizana mijery lafitsarany zavatra na ny tontolo ny antsoina hoe fananana fomba fisainana miabo, rapitsy kosa isika dia hijery ireo tombontsoa azo avy amin'ny fananana fomba fisainana miabo. Koa dia manasanao mbola anaraka hatrany ity fandarana ity. Misaotra indrindra tompoko. Ny fisana sy ny fiteniko enganena Jesomba utuni